ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba tsika afaka malala tratra ity alarobia fasivy ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny marika toko 120. Marika toko 120 ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faha-420. Marika toko 120 andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faha-420. Fakitsika amina ran'i Jesosy. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera na tsy akana taminy hoe Rabi io, iny fa efa nalazo ilay aviavy no zoninao. Ary Jesosy namakona taminy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerana dranomasina ka tsy anahana ao am-pony fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Ray masonao manao masinina nay fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tapany faharoa ny andininy faharoapolo, manana finoana an'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra. Tena fiteny andavanandro mihitsy rehefa ny teny hoe manana finoana, manana fanantenana, manana fahatokiana. Fa matetika tsy tohizan'ny olona fa mitsanina amin'ny hoe manana finoana. Fa tsy tohizan'ny hoe manana finoana Andriamanitra. Fa raha miteny hoe manana finoana dia finoana n'iza? Marina loatra fa rehefa pino no miresaka dia finoanan'Andriamanitra izay. Fa tsy hoe manana finoana ny tenanao na manana finoana fa efa mbanetsiketsika tarananana tany any karakaranao, na manana finoana fa raha anina nge manambola, na manana finoana fa raha anina nge toteny. Tsy izay loatra. Fa rehefa miresaka ny mpino dia tokony hiverina mihitsy ny hoe manana finoana an'Andriamanitra. Matoki an'Andriamanitra, na manana finoana an'Andriamanitra, na manana fanantenana amin'Andriamanitra. Tsy dia ampy loatra ny fitenena fotsiny hoe manana finoana n'iza. Fa marina fa pino tsika miresaka fa na izany ara dia tsara ihany ny mieriberenana hoe manana finoana an'Andriamanitra. Satria sao dia sanatry finoana hafa raha ohatra ka no andraisan'ny olona azy, raha ohatra ka tsy pino ianao no miresaka aminao. Dia eto ary Jesosy dia manantitra izay teny izay hoe manana finoana an'Andriamanitra. Jesosy sy ny mpianatra ny omalininy nandalo ilay aviavy. Dia ny aviavy tahaka ny voankazo, tahaka ny zava-maniry rehetra ihany. Tsy fotoana famoazan'ny aviavy akory io, fa tahaka ny tsaramaso, na tahaka ny paoma, na tahaka ny paiso. Meloniny sy ny voniny dia misy ilay voninkazo kelin'iny. Ilay voninkazo kelin'iny, ary iny voninkazo kelin'iny no ahafantarana iny ny lasa voany rehefa avy eo. Dia nandalo zany Jesosy. Dia tsy fotoana famoazan'ny aviavy io, raha jerena tsara ny efiteny, dia tsy fotoana famoazan'ny aviavy io, fa fotoana efa fitsomohan'ilay voninkazo kely, lay tsimoka melon'ny aviavy. Ka rehefa tsisy an'io tsimoka melon'ny aviavy io, dia tsisy aviavy zany. Mazava ho azy. Zany hoe efa misy zany le pelolalana ny aviavy, ka le pelolalana ny aviavy no tsy hitan'ny Jesosy teo. Toy izy manao hoe tsy ady aza mihinana, nefa amin'ny fotoana isin'lay pelolalana ny aviavy io. Ataovy sary an-tsaina amin'ilay fotoana hoe misy tononkirany tonkalony daoka le tafatsiriny indray maitso eo an-tokotaninay rakopenana amin'ny paiso mavokely ranoray. Dia lay alohan'lay felana mavokely n'le paiso iny dia mazava ho azy rehefa aorinan'iny felana mavokely iny dia isy voana paiso kely amin'izay dia lasa paiso lehibe. Dia amin'ny fotoana fivelaran'ny paiso zany, dia io misy paiso anankiray tsisy felany mihitsy, tsy mamerana mavokely mihitsy, dia mazava ho azy fa tsy isy voany mihitsy zany io paiso io, satria tsy mamelana izy. Dia tahak'izay koa ity ohatra raisin'i Jesosy ity.
ty fanoarana etena ty tsy fanoarana mo fa asapan'ny Jesosy manao hoe tsy hita lay voninkazo kelina lay pelo lalana ny aviavy no zany de tsy hisy aviavy ianao satria fotoana efa tsy fotoana famoahany aviavy fa fivoahan'ny aviavy zao famoazan'ny aviavy fa fotoana famoazan'lay pelony aviavy no zany dia aza misy mihinana vo aminao tsony satria efa tsatena iny ianao zany mahay matsy-lay aviavy dia iny tokoa lay aviavy fa mahina trany amin'ny fakany de ny apitsin'io tonga Petera ny teny tamin'ny Jesosy manao hoe tena nalazo lay aviavy nahagaga ny Petera ny aviavy malazo tsy ny fahagagana nataon'ny Jesosy ny tenin'ny Jesosy nahagaga ny Petera fa zay tena nalazo lay aviavy marina de io Jesosy manao hoe aza variana amin'ny aviavy malazo anao namaina fa iny efa tsy atenana ninnininy fa nitsokevitra nataon'ny Jesosy manao hoe manana finoana an'Andriamanitra ny tiany Jesosy atsainy Petera zany de zay hoe manana finoana an'Andriamanitra inona ary ny finoana an'Andriamanitra tiany Jesosy ho takatritsika iainantsika amin'ity tantarain'ny Marka toko 1:20 ity de zao ry avako malala manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra Jesosy tsy teny hoe manana finoana ny Jesosy amin'ny Marka moa de zay mihitsy Jesosy tena mametraka an'Andriamanitra ho pahary ary mametraka ny tenany ho zanak'olona ho zanaka zay izy manao hoe manana finoana an'Andriamanitra ry afako malala ny finoana an'Andriamanitra de zao mahay zavatra rehetra azany tokony lesona ho antsika amin'izao mofinainy zao manana finoana an'Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra zay ny mahatonga anao mino azy amin'ny zavatra zay ataonao zany de zao manana rehefa mivavaka ianao mangataka ianao amin'Andriamanitra de inoy fa mahay zavatra rehetra io Andriamanitra fa ny faharoa de zao ny toyny hoe manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra de zao manana finoana fa fantatra Andriamanitra koa ny tokony atao tsy hoe mahay zavatra rehetra fotsiny Andriamanitra de tsy manao ninninina izy fa manana finoana fa fantatra Andriamanitra ny tokony atao aminao zay ny dikan'le hoe efa nangataka ianao manana finoana fa fantatra Andriamanitra ny tokony atao misy inge olona fantatsika fa afaka manao fa tsy manao misy inge afaka manao fa afaka manampy fa tsy manampy de zay ny dikan'ity manao hoe manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary ny faharoa manana finoana fa izao mahafantatra ny tokony atao Andriamanitra ny fahatelo de izao amin'ny teny Petera io teny Jesosy tamin'ny Petera io manana finoana de sahy mangataka amin'Andriamanitra mangata amin'Andriamanitra de ho azonao zany fahatelo de zao manana finoana ka mangata amin'Andriamanitra zany hoe rehefa mino ianao fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra rehefa azonao antoka fa io Andriamanitra io de zao mahay manao ny zavatra rehetra ary tsy manaonao foana fa mahafantatra ny tokony ataony aminao mahafantatra ny zavatra irianao mahafantatra anao de zao sahy mangataka manana finoana ka sahy mangataka amin'Andriamanitra ary ny fahatelo de zao ny fahaefatra de zao tsy vitany hoe manana finoana ka sahy mangataka fa manana finoana de aza mianana aza misalasala fantatrao zany Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra fantatrao Andriamanitra fa mahafantatra ny tokony atao aminao fantatrao Andriamanitra fa izany de mangata amin'izay ary rehefa mangataka de aza mianana fa mino amin'izay ekeo ataovy toy ny efa azonao lay zavatra eo ny sarotra mpindra avako malala nefa zay ny tena finoana rehefa nangataka ianao de zao ataovy toy ny efa azonao de zao atomboy ataovy zavatra rehetra tsy epadiniko lay tantaraina mpampianatra sekoly alahady anankiray tamin'ny 10 minitra tato am-piangonana ary mety ho sarotra mpino manakatra azy fa nefa tena zay ny finoana misy ho izy tamin'ny fotoana avo be ny mahitany
tamin'ny faritra anankiray de sayratsaina ny olona hoe ahoana ary ny orana mbola tsy tonga ihany efa fotoana fahatongavany orana zao nahoana mbola tsy tonga ihany ny orana fa aiza ny orana andrasana samy nanao zay tokony ataony an'ny olona hoe inona rena atao de ny andrasana de nanatona ny mpitondra vavahana atao toerana ny olona manao hoe ndao tsika hivavaka e ndao avangataka amin'Andriamanitra mba ho avy ny orana fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra andao tsika angataka amin'Andriamanitra sotra masina de miteny manao hoe Andriamanitra manome ny orana Andriamanitra manome ny fahavokarana de andao angataka amin'Andriamanitra tsika de nrotra ny olona mivavaka ndao ary hivavaka angataka amin'Andriamanitra orana dia mangataka tamin'Andriamanitra ny orana ny olona de vita ny vavaka de kelikely niny de nivoaka ny trano de zazavavy kely anankiray niaraka tamin'ny zanany niaraka tamin'ny reniny de hoy reniny ary maniny ianao anaka mitondra elo amty andro mamay be de hoy le zanavavy manao hoe ka tsika anketo ny vavaka ny tamin'Andriamanitra hoe ome orana de za mihiny fa ho avy ny orana de mitondra elo ah zay rehefa ko malala ny tena finoana mihitsy ny finoana de izay raha mangataka ianao za manao hoe za mangataka asa amin'ny volana jolay de amin'ity volana jony ity zany ianao de efa mamboatra amin'ny programa anao ny fandaram-potoananao fa hiasa ianao volana jolay hoe amin'ny jolay miasa minona fa mahazo asa amin'ny volana jolay no zany tia mandamindamina ny fiainako amin'ity volana jony ity de ny kely finoana anao hoe ngamba aiza raha tsy nisy asa napetraka ao aniko fa nefa tena zay raha-baky teny mihitsy azay le tenenan'i Jakoba manao hoe zay mianana de aza manapo azo nininina de tsy mahazo nininina tsika zany satria tsika tsy manana an'izay finoana n'ilay zazavavy kely zay manao hoe za hitondra hery fa ho avy lorana rehefa aveo nefa zay ny tena finoana de manety tena atren'ny tompo satria mifono zay tompo fa tsy manana an'izany finoana zany indraindray mangataka zay de mametraka fotsiny amin'ilay hoe eny ianao ve moa Andriamanitra tsy hafantatra ny tokony atao midika an'ilay hoe ianao ny Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao kely finoana izy manao an'io manao hoe ka zao nge fantatry ny tompo na tsy mangataka raha fantatry ny tompo zay tokony atao amiko fa akeleza finoana ny ao ambadika zay indraindray sofa indraindray fa engany tsy ho matetika fa izao ny tena marina de izao io tenenin'ny marika io manao hoe tena tonono mihitsy le zavatra angatahana hoe tendrombohitra mianjerany ananonany tonono mihitsy de rehefa mangataka ianao de tena inoy ary de ho azonao zany ho Jesosy tenin'ny Jesosy zany tsy tenin'olombelona fa tenin'ny Jesosy tenin'Andriamanitra de minoan'Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra izy minoan'Andriamanitra fa fantany ny tokony atao vitany zay zavatra fa zay zavatra irinao minoan'Andriamanitra de mangataha aminy ary minoan'Andriamanitra fa aza mianana de zao io teneniny io izy o Jesosy manao hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo de mino fa efa nandray anareo de ho azonareo zany de aza isan'izay tsy mino aza fa mino vavaka sika tompo misotranao zahay fa manantotrantitra ny anananay finoana an'Andriamanitra anananay finoana anao mpamonjy izo soratra masinay zao finoana fa mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra finoana fa miaino finoana fa mandreny vavaka ataonay ka azonay atonina ampitiavana tsy ampisalasalana tompo ampioren'ny finoana ianao ataovy tapa-kevitra ny ino zahay satria fantatray tompo fa fanapaha-kevitra zany ka ataovy tapa-kevitra ny ino zahay amin'ny fiainana isan'andro ary tefeo zahay ahatsiary fa mahay ny zavatra rehetra ianao de indreto ary zahay tompo mangataka aminao sitranony marary ampahirizony reraka jereo ny tanindrazanay jereo ny fiainana isan'andro fantatray tompo fa hainao ny zavatra rehetra ko de mety izay ny vavaka anay no ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy amen